Iverneto andray nivohitra kosa tsika dia tandidomindoza vokatry ny oramben'ny kija ny ao amin'ny fokotanina Parabe Ambodiady ao noho ny fiotsahan'ny rindrim-bato na ihany koa ilay rary vato manakaiky ny fokotany ao an-toerana. Tsy ny andro fotsiny ary tsy ny andro mpamatsy volana teo anivon'izay fokotany izay fa dia nanangom-bola ary nanao fanomezan-tanana ihany koa teo anivon'ny fokotany miisa 420 avy ao anivon'ny boriboritany voalohany. Volatra any amin'ny 5 tapitrisa ariary no ilaina ahafahana manamboatra aingana ity rary vato eto amin'ny fokotany Parabe Ambodiady ity. Manome tanana amponina amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny fokotany 420 avy ao anivon'ny boriboritany voalohany. Aterikalao izay efa fomba fiasa ataon'ny fokotany 420 ao anatin'ny boriboritany voalohany anampiana amin'ny fokotany Trapasairanana na manatetika asa-pampandrosoana no natao. Ny firitsahan-dotrakorana tamin'ny fotoam-pahavaratra teo iny nampiritsaka azy nampirodana azy anapahany kely sisa ny ka tsy maintsy hoarenina tanteraka izy io. Ny fomba hanaovana azy moa izany amin'ny fomba fiasana eto amin'ny boriboritany voalohany izany ny aterokalao. Izay izany dia isan'ny fomba nampiavaka an'ity boriboritany ity satria mifanampy foana ny fokotany 420 raha vao misy vonana hazo ka vao misy mitrangan-javatra teto dia efa nifamory teto ny fokotany 420 dia samy mitondra izay voatsirambiny tanany hoentina hanampiana an'ity fokotany ity. Ao anatin'ny iray volana no heverina havita ny asa-panamboarana ity rary vato eto amin'ny fokotany Parabe Ambodiady ity. Maha-olom-pirenena azy dia anisan'ny manohana ary nitondra ny anjara biriky ny fanatontosana ny asa amin'ny filoha lefitry ny CST Lanto Rakotomavo.